Bebe Matilda. Ireto avy no ilalaon'ny tantara. Silofo, Ery, Simonety, Ionja ary Saondra. De sotranareo rakizy amin'ny fahatongavana. Zava-dehibe aminay mivady zao fahatongavanareo zao. Andro ray toa zato koa moa zany ka dia izay natongavana aty e. Inona moa fa dia amin'izao hoe faratrarinareo mivady ny 40 taona amin'ny mariazinareo zao dia mba nreto izay mianadaisany mba manotriny e. Sahoana ry mama? Ie, zava-dehibe tokoa ilay izy fa ako ty efa tena osako. Zao koa very mama dia osa. Ny volonao asa jereo zarana misy fotsy. No ary mama koa dia mahita ho resahana ka. Misaotra anareo aloha amin'ny fandokafana anay. Nareo rakizy dia tena mahita tenenina mihitsy aho. Koa marina zany ko nareo ary mbola mahavita mihevitany, mbola mahavita manao inona ve dia osy. Ka ny azo ny sofina no tsy dia maheno tsara. Inona zao fanafody amin'izany? Inona tokoa ny fanafodin'izany e? Tsy dia hitako loatra aloha raha tsy makany amin'ny dokotera mihitsy e. Ka hono ary dada, ginagina ve izy io sa tena tsy mahay mihitsy sa ohatrany ahoana ilay hoe tsy mandeha? Misy zavatra mirorororo zany ao. Ary sao dia Ohatran'ny motera. dia nidira moka e, nalalitra tsy fantatra. Aiza moa dia hoe hiditra ao kosa ny biby e. Sady io rehefa resana tena tsa misy zavatra eniny mihitsy verangafa mila mitadadada. Indraindray maheno tsara, indraindray tena tsy misy ninona henoko mihitsy. Zao ry dada, mety any amin'ny dokotera fa asiny appareil io dia maheno tsara ianao. Tsy mety amiko zany any amin'ny dokotera zany ko. Tanareo ihany fa za tsy mba mpandeha dokotera hatrizay. Ka eo ianao vo mafy eo rehefa sarotra toroko. Sao dia mba mahasoa tokoa rainy a? Efa fomba ny antitra tsy mahenoheno ty. Mitenena mafy fotsiny rehefa miresaka amiko dia eo e. Ko raha ohatra ange ka olana aminareo ny resaka arabolona dia ampianay e sa ahoana se? Tsy dia resa-bola nefa ny vola ve tsy isy moa rehefa ho tadiavina fa ilay makany amin'ny dokotera zany tsy fomba nahazatra mihitsy. Fotriko izao ary ianao izao tsy amin'ny forma dia hijanona fotsiny eo. Nga io vita ny tambavy sy ny hoe pilina kely na ohatrany dia efa andro kely efa za ve raha isy 5 taona tsy efa mba misaotra an'Andriamanitra reto. Marety misy ty dada atika. Ka marina zany ko za zao no eritreretinareo fa efa 2 aho zao. Sody mba eritreretina tokoa re zany rainy fa mety aminao ihany a. Mbola hodiniana aloha zany fa andao aloha isakafotsika e. 20 taona tokoa moa zany tata zao. Ary mama firy moa zany zao e. Tsatsaroko trony any. 5 za firy zay. Tamin'ny anina izy e. Tamin'ny 9 ka inareo reto efa tolo. Tamin'ny 9 izy niteraka. Eka sy ho fijerevana ty sofinao ty fa aza mandromandry manana retina amin'izao fotsiny ra dada. Mbola hodiniana ho azy ay. Fa melohan'izay aloha dia izao e. Mba misy cadeau kely avy aminay ankizy ngamany. Ho marika izao fa 30 taona ny mariazinareo izao dia tsodrano ihany koa no azo atao e. Fanomezana kely rery dada sy neny fa tsy dia hoe misy zavatra be nomanina ohatrany ahoana fa dia mifomanolotra ny jerevo a. Izay mihitsy ka. Dia inona zany zao ty? Io dia sokafy eo e, reo. Nga dia inona fa dia vokatry ny tany any andrenivohitra any. Hoy to telefona. Toy zao le ohatrinona zany zao toy. Dia atao akory mampiasa atoraka izy a? Ka renydray zao ny malazy. Itony no atao ho Android. Android? Kay. Iaho fa ho hainao miadana eo ihany io rehefa tena azonao fa aza matahotra. Saotra betsaka lefa. Ako hoe zatra izy. Mety atao ngezangeza fe zany ty soratry ty sady dia kely patitiko ohatr'izao foana. Fa angamba masondry mamako hoe efa vo e.
oety ainareo ihany samy mahafinantitrako eno a saotra aloha e ray saotra zany fanomeza vo misofina mony de ray ty vo zany maso zao andrainy sa ho andreny nanaovanareo azy ho anareo mivadiko kay ie de ay ny chargera sao de adino fa io ichargena azy io saotra rakizy a ao fa de mionera be ny lany e Orteo aoana zay ry mama eo kely aloha semba ato royaly amin'ity Facebook ty fa tena tsy atadidiko trony an'le napiditra azy Facebook satria Facebook ko ino koa fa hatramin'ny vinandray moa mama manao Facebook zany de hainao ve zany inona mba fantatra ao amin'izany efa nanao aza foana le kely ty fa zany hoe le masoko simba zao de tsy ananao trony a tena menareo an'ity telefony ty de mba hiverina anao indray aloha e ka inona ary le zavatra tianao ilana fanampiana e tena tsy atadidiko trony le kely le mampiditra le inona moty izy le mot de passe tena enjana koa zany zao hoe afaka manampy anao afa alohan'izay saika metraka fantanina kely amin'ny mama hoe inona moa no tena ilama amin'le Facebook raha hoe amin'izao fotoana izao hoe marina fe nanao ianao taloha fa amin'izao koa ve de mbola ilaina ihany zany dre hifandraisana aminareo ry any lavitra any reny le kely tya sady atao inona koa za ty telefonina ty tsy anaovana zay ve namezanareo azy ka etsonako hifandraisana na amin'ny alalan'ny mesazy ary ka le zareo any andafy reny ohatrany totozety sy Bertina zao lafo be créditko ahoana ny etroko azy eo de zay tokoa angaka tsy mifaka ka zao ary aiza le telefonina teo moa ty izy eto ko tsy navitazonao azy koa raha jereo fa iny any raha vao milatsaka andre mandeha de tonga de zay noho izy mba tazomina tsara ao amin'ny rirany zao ao ka tanako nery teo hoe efa mahagovogovotra fa ianao ko za te tena tsy mahita tsara ve maso mama zao efa nataoko an'le keta be mihitsy le soratra zao ka ngaty mety fa mbola parametrena koa ary ny internet ny voazy ilalao vanio e ka mba ataovy re mo fa ianao mahay azy e amba maiky ianao an'izao Facebook indray aloha ka ono ahy efa ela be moa ianao tsy nanao Facebook tsony zany zay eo amin'ny firy taona eo eo amin'ny 5 taona eo sa enina fa tamina simban'le telefonina taloha iny teny masoko koa moa efa tsy de netinety trony teny tranonay ka vao maika zao manahirana be zany satria ny comptenao zay efa mantaterika efa bloqué de tsy maintsy amorona compte vaovao ndray de voanao anarana vao ametraka mot de passe ndray mbola asa be nge zany ry mamy nga koa moa izy ty misy an'izany ko efa ela be ianao tsy miconnecta tony de tsy maintsy maty inyko de mba hanamboaranao vaovao asaniko mila voatsiaro koa andry mama tony ao moa le kely fa inona fotsiny zany ny lanatya fa iza ty atao anaranao anatin'le Facebook ndray ary dray ny anarako ihany raha hoe riza raha lety saonina asa manany ihany ry teo fa ataovy ty izy Mama Sou Juliette Matilda zay soratanao ao ty ino ty mampime ajan'olo le mamy fa atao ve Juliette Matilda zay ataovy ara zay mety amin'ny mama zay sa manino zay ataovy de ahoana mot de passe ty atao akory tsara ataovy anina de tsy sarotra diny ntsony inona zany daty naterahanao ka dradraiky adididiko zay le kely zay sy tamin'ny enina amby 36 ataovy ary 1936 de etsy aloha alaiko sary ary aloha ianao etsy mazavazava etsy de atao photo de profil oktizy zao potriko sao feny ataonao sary profil zany misy mijery an'izany ambany any fa ataoko eo amin'ny tare fotsiny ma profil azy sa mety sany le kely aty alao le album amin'ny mama ao aloha de alao nareo koa raha nga de tena mila voatsiaro fotsiny ty zay
De alavo am'izay le sary mama tamin'ny mbola demoiselle be reny mihitsy jereny lao. Ka iza amireto sary reto e? Eko hoe Ty zao misy anankiray somary izy io, ohatran'ny mandoalika zany sa maninona? afatio kely. De ty ohatran'ny teloko. Ity sea. Ty ohatran'ny sababaka ty ve? Ay zany nareo zany tena zao mihitsy lamodinay taloha rehefa andeha haka sary. De ahoana indray ary izy ty noir et blanc be ty e? Ataoko efa hainareo manova an'io lasa klera. Kiako io. De io zany no atao? Ie, mety amiko io. Ary mamatony zany tamin'ny tanora tena mitsatsika. Tray. Raha tsy izay ferainareo trahana ray lamba na tazana ramatoa. Zany ary hoe taloko. Firy taona moa tamin'io e? Angamba mety tany amin'ny 9 na 12 taona tany azo tamin'ny reniko. Ary ty koatra mba tsara ty anankiray ty hitan'ny mameo. Ako hoe zany izy. Io, firy taona anao tamin'io? Ty ohatran'ny foka sigara sa inona? Tsa sigara zany io rehefa bobo sigara nalaza be tamin'izany andro zany io tsy kaiko zany. De taiza ianao no naka sary tamin'io fa toa ohatran'ny teny amoron-dranomasina zany sady tsara. Anareo tondrakizy tena taraiky pera izany. Tsy tany amoron-dranomasina zany io fa any amin'ny studio. Misy ohatr'izao aby studio fangalana sary eraky ny tanàna tamin'izany andro zany. Zany hoe raha azoko tsara zany tsy tena amoron-dranomasina ianao fa ohatran'ny karazana fond io arina io. Voalaza se. Amin'izao tsa misy manao an'izany tsony. De tena lamody taloha marina. Eny ary fa de hoentiko loha reto sary reto scaneny. De rehefa tolakandro miverina manamboatra azy. Eny de mba atao vaingakaingana mofa efa maiky hijery zay ao anatiny io zavatra io ako Eny rery mama. Ndao ary. Nanao mama tsy netinety zany? Efa tsy de maninona trony alo zao e. Efa nafanafody? Ie, ohatrany voavoan'ny grippe angamba izy iny sa mety saiko tratry ny tazo fa efa tsy maninona zao e. Tao aniny izy vitamine C. Efa nohaniko re iny rigiala kely De le fervex koa efa nohanina iny? Zay nalefanareo teo efa nohaniko aby Nareo sy dada hono naranarary zany? Ie, tena rangahy iny mihitsy tratra voalohany teny findrany ako. Zany ve? Are izy tolo e? Ohatrany lasa nandeha rihatry moeriandringazo rosery izy teo fa tra raiko raha efa miverina na mbola any. Rangahy iny toko de tamany eny amin'ity manao domy ty vo misy fotoana malalaka kely rehefa andao e. Zany ve? Ie. De ariva be zany izy vao tonga? Zay iravandry zareo any mahatonga azy eo. Zany efa zao saika nisy tadiavako azy. Fa ataonao inona koa izy? Misy resaka saika resako azy zay fotsiny ka. De tra iresahana mamako? Sy lolo momba dada rery. Io ndray ianao sy ny tatanao ihany fa mamanao tsatenao mihitsy. Fa lazaiko mama ihany manaraka. De miandry azaniko. Fa nareo mivady reto aloha de malaza mifankatia mihitsy Fa inona koa zany mahatonga ny kasarika amin'ny teny an'izany? Sady nareo tsy natao an-trano rehefa mifampiantso de mbola manao chéri nefa lefa antotrako. Se raha mba fantatrao mantrarika lakely de tra hiteny an'izany ianao Fa maninona kory mama? Misy antony rose zany Inona le antony aloha tena liana ka? Na ny anarako ary ngemba efa nanontaniako andrainao fa tra tadidiny fa sery zao ihany de reny. Aia koa Atray, mba anontanio ka. Aza te mivazivazy mama. Tsy fitiavana zany ho any atsony iny asery fa tena tra tadidiny tsony ny anarako. Aiza koa moa tsy marina koa zandro mama. Zandro izy rehefa tonga eo izy de mba andramo anontaniana iany tena anara mama hoe. Sady zao koa ane zany olona mifampiantso chéri zany olona mifankatia be zany. Se
Ary nareo ve izany mba miady? Raha niady tokoa aloha dia tena tsy de miseho ato atokantrano hatramin'ny vadenay roa. Hafa kely kosa izany a, tsy mba fahita amin'ny tokantrano anie izany ry mamy e. Fa inona ny antony? Izy indray aloha dia tena hafa mihitsy. Ny antony vao nivady kely herintaona samby 2 taona teo anay dia niadiady izay. Dia nanana alika kely tsara tarehy izay tamin'izany, tena tsy foko izay sady salon fotsifotsy kely izay fa sorosorena rainao dia le alika koa moa fofofo kely eraky ny tanàna eny dia nalainy le pasim-borona teo ozy izy tamin'ilay alika fampitandremana voalohany. Ko ny alika ve moa izy fampitandremana eny fa dia ninaonaona teny ihany raha matokely. Dia mbola niraisiny fahandroa indray ilay ty basy dia fampitandremana faharoa. Ie, teny andro nisy fotoana mbola ninaonaona teny ilay alika niraisiny indray ilay pasim-borona maty. Tonga dia maty sur place teo. Tsy nisy fampitandremana koa fa tonga dia pop. Dia inona hoy izany no tena dikan'izany? Dia nalahelo sady tesitra fa alika tena teko an'izay. Tesitra dia safoka taminy sady nambarako azy hoe alika koa ve halala izay fampitandremana teneny ihany. Kay natezitra azy koa ty izany fasafasa azy tonga dia niraisiny ty basy natondrony taty amiko fampitandremana voaloha. Dia akory moa fa mamy ty aina ry sarikako, tsy mety tena angina hatramin'izay tsy ampy teny trony manaiky. Ndreka kay ve izany ny antony ry mama? Tena hafa kely indray izany ka. Ka saiko jerenako sao dia atao fampitandremana fahafiry eo maty dia mbola tsisy fampitandremana faharoa kalakely dia aleoko nangina. Hatramin'izay ka hatramin'izao dia lasa mahay mifandamina ho azy eny anay dia tsy misy adiady izany ato e. Mahagaga izany ry mama. Engany mba ho takan'izany daholo ny tokantrano rehetra. Takan'izay moa ahoana fa mba hoe ilamina tsotra fotsiny fa tsisy fampitandremana izak'izay mihetrika. Ay ve, izay ty mama teneniny. Vao ahoana? Semba meo vola kely ihany aloha androany Zay indray, vola atao inona? Inona moa fa le traitement dada mbola tsy vita dia mbola tsy maintsy misy fanafody maromaro mbola vidiana dia izay no mba iangaviako an'se aloha e. Leo be an'izany resa-bola izany ary teo Ngary se moramora izany hoe mitsabo izany. Isan'andro any. Sady ray aman-dreniko ange reny dia hoariana fotsiny sy ho jerevana Eko ngatsika rery ny zanany. Ka na tsy izany araky inona amin'ireo zaza tsy anintsy-aninonareo ve izy io tsara ho mifatin'ireo ny raisinao. Tena tofoka mariny, efa mila ho isan'andro le izy. Sady za ange ry seny laha matoa tsisy azon'zareo kinana fa tsy tsika moa izany fa tsy hoe za Fantako izany. Dia amevy ianao sa tsy amey aloha Mikaroa hevitra any amin'ny mpiray-tam-po aminao ianao ka ohatran'ny efa ho lava izy ity. Dia tsy afaka ny anampiny ray aman-dreniko intsony izany ianao raha azoko tsara. Tsy hoe ny ray aman-dreninao tsy tiako ho ampiana fa ny nary tsy mba jerenao mihitsy. Ninao foana ny totofany isan'andro eo. Ory vao ninao ange mba salama tsara mirijarija fa ny ady jereo reo osa reo. Salama mirijarija fa sahirana ary tsy mba hitanao koa nga iny mpitondra tena kely saraka tsany ivelomana. Tsy hitanao mihitsy izany, ninao foana. Ka io angery vao tonga amin'ilay fitenenana hoe zay marary andrianiny. Ny olona salama ary atao inona fa mba zara izy mba salama fa ny anangy dia marary. Tsisy an'izany ry Teo rehefa mahazo vola dia tokony misy atokana hoe tia amin'ny anahy, tia amin'ny anao fa tsy ny anao foana no atao izay mampety anazy. Dia inona ny eritreritra ao izany? Jerena fotsiny eo ry zareo. Mikaroa ianao any amin'ny mpiray-tam-po aminao ka vola efa manetsiny izay ny lasany.
dia na tsy manam-bola ve ianao ve zany ny any anaty poketranao any sa tsy amme? Tsy amme a. Izao ny teneniko anao a. Ny anahy raha misy ny azoko atao a dia amin'ny fahaveloman'ireo ray aman-dreniko ireo any manao. Dia tsoriko aminao mazava tsara fa raha vao mikipa ny mason'ireo dia tapitra koa ny fanaovako soa aminy. Dia nao tokoa moa izany mieritreritra ny tsy hamadika ntsony. Mazava ho azy izany teniko izany e. Tsy manaiky an'izany ka izay no mahatonga miteny aminao ry vao hoe dia nyizao mbola velona izao a ataovy izay azon'ny tanànao atao. Ireo nge efa tsy ho ela e. Dia asakasaka ao aloha. Hafa ny olona hoe rehefa maty vao raha malala hoy a fa ny a dia mbola velona izy dia manao a. Fa inona tokoa moa no nahatonga anao niala tsy hamadika ntsony? Fa ngahy ianao mivoaka tamin'ny vato aman-kazo. Resaka lavabe zany e. Tsy hitako fotsiny izay tombontsoa ho azo aminy. Mivola fotsiny ny lany eo. Ny maty ve afaka hijery anao ntsony. Fahatsapako manokana iny. Dia tsy mety amiko dia tsy mijanona, tsy mahavita ntsony. Aza vilivily ny resaka na dia izany azy e. Fa tena tsy hanome vola tokoa ve ianao? Tsy hanome ntsony aloha hatreto e. Ay, za koa raha mahita hevitra hijaboako ny ray aman-dreniko a. Makaleo be. Ono a chéri. Iha oazarany a. Fa ianao ty ve hoa tsy mba reraka amin'io milalao telefonina io foana e? Tra manino zany re io a? Ka mahagaga mivoaka io ianao io. Miditra ato trano a mbola io ihany ianao io. Ataoko dia mitovy ihany atsika. Anao zany rehetra mba reraka mihitsy amin'ity domy miondrika be amin'ny domy. Samy hafa zany ko. Dray. Ny tsy mampitovy azy anie miasa be ny masonao io e. Toko zany foana mety zary te osolo maso vaovao ty mety tsara mihitsy. Ka le Facebook-nao ty mahazo farany ihany na izany ary. Tsy maninona ho a io rain-jere zao jere. Tonjao zao hoe avy any andafy mandefa ny sariny zanany eo. Io zafikelinao. Tsy hitako izany. Io rerany a sary mazava be mihitsy io sady dongadonga kely ery kalakely tiako. Marina tokoa zany. Andraso izay meko aloha. Zay. Raha koa ny ianao ty. Ary to tsy ny sariny sarika ve dia ataonao profilanao? Aia koray tsy sarikeo a? Io ko. Fa nga tsy io rehetra fantatrao tsony ve le sariko tamin'izay andro saitsinary lambe. Ay ve nao io e. Tray. Toko tamin'ny fatanrana. Fa maninona tsy ny sarinao amin'izao ny atao ao? Aia kosa moa zany e. Zao miketroketrona be zao ve ho asehoko leo. Tsa mety. Fa nahoana? Amin'izay maizy anao mihitsy ny aoko. Mba tsy trono afa. Tereo sarin'olona raha mba misy sarin'olona antitra zany eo. Sady tsy misy manao zema mihitsy raha vao sariko antitra be ty ny atao eoko tsereto izy. Efa mananky ny desa. Zay ve ny zema azonao ao? Ia, efa 192 izao. Ary tena be piti mihitsy ianao zany a. Ono a. Ya. Reto tovolahy misary reto zany no tena mifandray aminao ato. Tsy mbola mifandray amiko reo rainy a. Fa inona fotsiny? Reo zao mbola vao mandefa demandro ho amiako reo. Ahoana tsara hoe? Tsy mbola mifandray amiko a izy reo a. Fa vao nandefa demandro izy teo namako hoe dia iserasera amiko. Dia zany ve iety? Inona tsy mampety an'izay taoko izay ny lavana Facebook. Ka lehilahy daholo zany no ifanerasera aminao sy resaka aminao ko. Sady tsy tena miresaka an'ireo fa manao zema zay sariko eo fotsiny reo rehefa lasa namako. So tena mety angamba ny reniny. Aleo ny sarinao mihitsy ny atao photo de profilanao eo. Sarinao amin'izao.
Zaho a efa miteny fa sarotsika tsy roa. mety fa aleo momba io no e. alao sarotsika roa am'izao. Sa le sarotsika taloha mariazy ve zany e. Le sarotsika am'izao zay mety zay. Ianao kosa de tena Miteny manimba aminao fa zavatra tena ko. mahazo zay mabe dehibe tsika. Si, rany tiako. Aiza izy zany to makamaka? Ka tsy hita ary le roa fa niatitra nga mahazo hafanana fa de tsy maintsy ny taninandro aloha no atao zay azona azy. Na ady zany ary to efa tsemboka be rina ro zany so de tokony hiditra am'izay Tsy mety aloha. azo hafanana mihitsy ako. Mangatsika be ao an-trano ao. Mety efa marary kosa ngaminareo ko andro mafana be zao ve no midanika an'io re tokotany iry. Tena entony mety amiko le roa. Ka inona vaovao? Zao e. Taraina mama fa tsy hita ho ny telefônina fa very tato an-trano tato de zay no nalehako aty e. Asa raha fantatrao ny fisiany zany. Fantatro mihitsy. Efa ela izy no niteny an'izay tamin'ny sabotsy. De nakaiza de iza nakazy fa iza daholo nandalo tao an-trano tao. Ko za koa ary mba gaga izy foana tsinona no manao Facebook amin'iny. Eno a. De iza no ankoatranareo mivady tafiditra tao. Tsy isy afa-tsy perla kely de zay ihany no midikiditra ato. De perla ve fa nanontaniana aloha? Efa nanontaniana fa zaza kely iny koa ve mo ataon'inona telefoniny. Ohatra mistery amiko zany a. De efa tapitra voakaroka daholo ve tao an-trano aloha e. Sy efa nkarohana ihany fa de tsy hita e. Tsy hita. Andramako bipena ma tsy le izy fa tsy misaonina tsony. Ka so de mba nisy nangalatra. Zao le roa. Nafeniko. Nareo reto ve de tena mandreraka be ny ataon-dreninareo. Fa inona ny zava-misy e? Am'ty Facebook tsisy farany ty le roa tsy afianiko fa makarary fony ataony. Efa napopozika ihany fa zany hoe fomba manontandra dada. Fa maninona moa izy raha mba avelanao sitrapony aloha ko andro kely sisy io ve de enoy a. Menonao e. Vehivavy ohatran'iny izy a. Kanefa de tovolahy daholo no mifandray aminy manao j'aime ao. Ka tsy maintsy ny j'aime ihany no mivadika je t'aime. Aza mena tsiny ara ime fa nareo mihitsy ny tena misy fahavoazana kely ry dada ny sainareo a. Fa ahoana? Am'izao taonanareo zao ve de mbola iseho ihany zany fahasarotam-piaro zany e. Ianao no tiako tenenina. Mama nge efa firy taona e. Efa nakaiky ny 70 taona. Iza koa ny tiany mivavy atitra efa miraraka iviny. Ka iza mahalala an'izany nga zao tsy tia azy fa aizako ka maninona ary ny tovolahy daholo no mifandray aminy ao. Ka izany ma Facebook e. Misy ny tovolahy, misy ny tovavy. Ao anatin'io daholo zany fa tsy voatery hifankaty foana ny olona rehefa miresaka anaty Facebook ao. Ny aloha ny fantatro zay zao. Tena tsy mety amiko le anaovany an'le izy de nafeniko. Ka tsy mety aminao fa mba mety aminy. Ohatrany ianao manao domy lava tsy mijano tao trano io koa. Ka samy hafa zany e. Inona na ny maso ary ny azy efa ho simba nyty telefôniny tsisy farany ty andro manalina koa. Ka inona ny hevitra ao amin'le telefônina zany tsy omenao azy tsony le telefônina sa hoe ahoana? Andrasako ilamindamina aloha de tsy omeko tsony. De hono a. Raha fatany zany ianao amin'ny telefônina de ahoana ny dezerany na fianinao. Ka raha tsy nga ve niteny aminy ho fatany zany. Ka iny tsy maintsy hipotra foana iny na hoela na hoaingany e. De efa zay fipoakany eo aloha fipoakany. Raha za aloha salamidada mifampiresaka fotsiny nareo de mena azy le telefônina. Fa memezana angino anareo mivady e. Eka nareo koa aloha tena diso e. Fa ahoana? Nahoana ny zavatra ohatr'ireny natao fanomezana zao ohatra namosavy azy. Zao izy ty atitra indray izy vao ohatra manaonao zavatra tsy normal ko. De tsy hitako zany zay fomba namenana ny adinareo ka. Tena marina e. Enoinga tamin'izy mbola tanora tsy nisy lehilahy nanadala zany. Zao izy ty atitra be mpanadala be. De inona zany nisosokevitra aposaka ao andaminana an'ity fiainanareo ty e. De tsy asehoko ty telefôniny ty. Mandra-pahoviana. Mandra-pilamindaminy eo aloha de amidiko avy eo. Manana sosokevitra raha mety aminao. Eny izy ve tsy hety aminao e.
hoe omena azy ilay telefona fa alohany nomezana azy an'ilay telefona dia bloquentsika aloha i contenu izany hoe tsy avela ampiasa Facebook tsony izy zany fa atao tiakolaka fotsiny satria rehefa bloqué io a dia tsisy zavatra azony atao tsony zay mety dia vonona merina ny telefona ianao raha bloqué na compte-ny keny tsy hanaovany an'ilay Facebook eny eny tena tanjoko meo aty ary le izy ka alofa nataoko ary ambany anina ry any ambanin'iny ne ary ambany ny akanjoko anaty armoire ary andraso ao fandrasako eto vetivety tena mahatsikaiky mihitsy reto mpivady reto ka tsy mbola natao loatra an'reto antitra avokoa ery mama vao hisarikaiky amin'ity fa izy ao ary ty ay tonga ianao dia atao viaingana sao dia tonga eo izy aingana io aloha vao velomina ty izy ko nyvonoana reo tanteraka mihitsy ny vonoko fa sao dia misy mianjoko ty izy eto angakaiena fa sao tonga eo izy andaso aloha fa hita mbola misy zavatra tadiavina kely zay rodry tsy mety angetiry dady ninona tsy mety raso aloha veriko indray mandeha fa sao dia mifandiso mode passiny ka nga tsy tadidingany mode passiny za mihitsy ary ngeny nampanokafany an'ity dia ny datinandro naty rano no natao mode passe 1936 ok mode passe oublié loha veriko farany enina telopolo sivanjato sy rivo ok tena tsy mety iry dada tena novany ny mode passe sao dia tsy tadidingany tena io mihitsy napampidirana tamin'izay hoe io atao mode passe satria izany nanao sosokevitra taminy hoe mba tsy hanadono mamazy dia ny daty naty ranao no atao ato zao izy tsy misokatra tsony fa sura fa novany ny mode passe tsy misy hevitra io zany ve ka tsy ho asehoko tsony ihany zany ty telefony ty raha izaiko inona reno andaminana an'ireto olona reto zao hoe alao asoroko daholo ny application rehetrarehetra ato Facebook makasika ny internet alao izy apela ny ampiasainy sisany zay dia meo ny telefona taty ary zay kio mety kio zay asorona Facebook asorona aby makasika ny internet zay dia meo azy amin'izay azy rehefa tonga fa manena izy dia atao hoe taizala izy dia izay aferinareo fotsiny aloha fa tsy lalako indray tsony zay tatao an-trano dia izay fandaminanareo fa afaka ny didiko eny ary zay orainy akory zay mba afikely anganao hijery an'ity zavatra vaovao amin'ny Facebook ato ty ono fa nga moa mandeha indray ny Facebook niny fa taiza moa zany nalalanao hoe tra mandeha ty ka za mihitsy ary namono azy taoko anao kosa andray nde ratsiratsy totra afilojareo ty zavatra miseho ato ty efa nampidirako vaovao tato afimbajereo ty tsy mety ho tapidalaka le mihitsy ianao ino zany io zao misy an'izany crème anti-âge zany voavoaka any andafy any ty ino zany manala ny tony le niketroketrona be amin'ny vavy antitra tony ko maninona raha miketrona jereo sao ty vidéo ty jereo tsara manositra azy le ramatoa jereo ty tonga de mitsotra avy le miketrona rehetra rehefa minitra vitsivitsy fa ina mahatonga an'izay io crème io mety be mihitsiny dia hoe ahoana ny tiana ho tenenina mbo andao mba hikomandy an'io tsika dia mba handramana ny tare akorainy fa aiza misy an'ireny zao any France le izy dia ohatrinona hoe io misoratra io mividy 39 euros dia miaraka amin'ny mandefa azy hoe zany dia mety matody eo amin'ny 40 na 42 eo sady promotion be mba handramana rainy
fa ianao ty ve moa zany te hiverina ho tanora mihitsy Tray, misy aiza indray ianao ihany nge ny ahitany mitrotrotra eo dia miramirana eo indray e. Inona moa ny amiramirana amin'izany fa ty Facebook-nao ty manimba zavatra mihitsy ka. Nenao korainy tele Facebook ihany fa le crème tenengo tsy mba asianao sira mihitsy. Je, inona koa zao iny? Toa misy lehilahy bokinozatra be iny. Ay fe ty ambony ty ve zay? Inona io? Publicité ana le zavatra hoanina mampabokiny io. Lehilahy mifandray aminao zany bokinozatra be io. Tsy mifandray amiko re io rainy hoa fa publicité an'le zavatra hoaniny zareo mpikotrana manao bokinozatra be reny io. Mahalalako. Zay miseho ataoko ta olona mifandray aminao daholo. Mitovitovy amin'ny publicité an'le crème teo ihany io. Dia ahoana anafatra zany tsika? Ka aiza moa ny ahitana vola amin'izany? Ny ary ty fitsabony efa mamitapatapaka koa. Mba resadresahana ro zazareo dia mba izy fe tsy amihan'izay. Zao no izy reniny. Ahoana say? Za aloha tena tsy mankasitraka ny anaovanao an'ity Facebook ty. Tsy afianiko anao zany. Zany nanafina an'le telefona. Zany namono an'lizy tao nefa dia nampidiranao indray. Ka iny ankerainy mba hanalako andro eto e. Zao no izy e. Raha mbola tianao ny iaina milamina dia mampitandrina anao azay ajanono ny Facebook-nao. Fa inona kosa moa zany tena tsy tenao amin'le Facebook ataoko rainy a? Ka hodinao tsy fantatra ve ny zavatra ataonao ao e? Lehilahy daholo mifandray aminao. Raha mbola nahita vehivavy olona mitovy taona aminao, mba eritrereto zany. Ko maninona zao ary setry sy re any Paris reny miresaka amiko re zao mitovy taona amiko. Tsy te hiady hevitra lava aminao arenina fa mampitandrina anao a. Te tsy haiko rainy zay fampitandremanao a. Fa nany basy ampitandremanao a rehefa tsy ohatrony fefa lasany teo eo. Tsara rahiko koa zay. Tsara ngamba dokotera ampahafantarina anao dia melo ihany aloha ny idiranao any ny zavatra mety hitranga. Fa misy iny? Sadaikatra ihany menatra no miresaka aminao nefa ny zavatra iainana ilay izy dia tsy maintsy resahana sady ampihomanana dia melo ianao e. Fa ahoana e? Tsy zany fa dadanay zany somary manana toetra sarom-piaro zay, manana fahasarotam-piaro zay izy e. Dia mety hitranga izay toe-javatra izay matsiny raha ohatra ka tafiditra ao ianao dia tonga dia miteny dia mimeloha aloha. Dia ahoana zany? Dia hiverina zany? Tsy miverina ianao ka. Izy ange tsy hoe maninona fa mety ho hafahafa fotsiny ny fijeriny na ny fihetsiny dia efa mety ho fantatrao avy hatrany ny zavatra tiany hatongavany. Fomba ny olona rehetra sarom-piaro. Ka angamba moa tsy efa teneninao hoe efa olona lehibe le mamanareo? Nao viana fiainana fefa lehibe ihany izy fa zany ny zava-misy e. Nisy olona izay tato aminay indray taona. Asa plombier angamba izy io, nanamboatra zavatra tao an-dakozia tao dia tsy haiko izay nahavoan'ny dada fa tena noroadroasiny rangahy io. Ary tena safoka mihitsy izy. Olona mbola tanora zany le plombier? Mbola tanora ka. Mbola tongotratsika izao. Tena imezana fa ahita ianao karaha voarokany io koa zany dia ahoana? Izy nge mety hoe tsy sahandroka anao satria ianao nge olona hitsabo fe dia roasiny. Fa raha sendra mahita fihetsika hafahafa fotsiny ianao dia fa zay le zavatra teneniko fa efio ao aloha. Ndahoary zany ko? Aty. Mama, mifaza fa io dokotera io? Efa ao izy. Efa io izy io e. Manahoana ianao e? Salama ianao dokotera. Manahoana ray aman-dreny? Salama tsara. Tao tena mikohaka be izy zany? Somary mikohakohaka mihitsy izy io. Ao aro jereko kely ianao. Miarena kely hoe raha mba mety. Tena ta metimety ato fa ato amin'ny atoka. Miarena kely hoe, miarena ambonimbony kokoa. Ao. Zao. Ary tsy mahazo reoka mihitsy e?
tena tsy mety miakatra marary be. Efa aretinatitra ko ngamba tony dokotera dia tsy hita tsony izay tsabona azy. Dia akoatran'le kohaka inona koa ny tsy metimety? Dia io lohako marary be ato ambadika ato. Naoreo tsapahina kely aloha tensionnao afreto mitanina akanjo. Afreto ambonimbony ry mama. Efa mety zao mety zao. Ka aty amin'ny sandriny dia hotsondromy na fanga izy. Tension fotsiny aloha nijerentsika ka. Zao. Tena mikohaka tsisy farany izy zany a. Ny andro kosa ry mangatsiatsika dia vovoka zao manidina be. Eo are, eo. Atsotra eo ny tananao. Zay. Dadako mikisakisana fa inona ary ty misisisika be ty e. Mba mijery le roa. Sisy zavatra fantatrareo efa aloha ny dokotera hitsabo. Alao izy hoe rangafa tsy maninona. Ambany be ny tensionnao zany mama. Tra. Fa firo ary sotr'izay koa ary le mabeany ty masoko e. Ngambany. Fa maninona dokotera inona mety mahavoa azy? Misy zavatra napidina ny tensionnao tao. Naty mikohaka ela be ty ary fetra apidina tension. Tena marina ngamba ny Facebook napidina ny tension. Angamba tsy zany dada, zavatra hafa kosa e. Ka izy mahalalako. Ianao korainy dia efa Facebook zao. Ono fangaty koa moa ianao manao Facebook? Ay ny anareo zay. Tsy afianina fa manao zany mamy e. Mba manao kindraindray eo izy. Ka dia hotsorona rehefa tena tsy mety aminao le izy ngamba neny. Fa maninona zany dokotera ny tra mety amiko a. Ka amin'ny taonanao zany na ny fahasalaman'ny masonao ary zay mihitsy zany mamparary ny andohanao kay. Satria misy radiation amin'ny alina ianao no manao Facebook sa amin'ny etoandro? Amin'ny etoandro ihany andro aman'alina izy manao azy. Ianao koa zany rainy. Zao re dokotera ataoko ny fitsaboana fanenireo resaka Facebook zany ohatrany tsy tatrana oalary ny andro. Zao no izy manoro hevitra ihany aloha fa janony tokoa le fanaovana Facebook satria tsy mety aminao amin'le taonanao. Zay angambany. Ahona zany mama. Dia ahoana indray zany ny seraserako amin'ireo zafikeliko any an-dafo reo. Andaso fa meko fanafodinareo ampitsahatra n'ity kohaka anao ty. Afriana moa zay ianao ny kohaka ohatr'izao? Dia eo amin'ny 2 herinandro teo zay tena tramijanona mihitsy. Ty misy ro anankiray matanjaka be mihitsy ty. Maraina sy amin'ny riva zany no mihinana azy. Tadio tsara zay ry dada sy mama fa zange tsy ho eto foana. Dia ty faharoa ty pile indray izy ty. Tsy marary vavony ianao mahazaka pile? Tsy maninona fa hatramin'izay aloha mahazaka foany. So tokony tsindrona atao dokotera sao dia izay no mba efikasy a. Andao ary lovana tsindrona ary ty faharoa ty. Sao dia anahirana raha kizy tsarary fe tsindrona amin'izao a. Tsy aloha hoe miaritra kely neny dia amin'izay mba salama. Zay mety re dokotera atao a. Dia ty fahatelo manala le marary an-doha sy le fanimpanina. Dia zao anankitelo ihany reo ka. Mba hampiakatra an'le tension anao dia mahireza aloha ianao misotro rano be. Dia aza mihinana ianao mihinana tongolo gasy anga ato an-trano? Za aloha tena manisy an'iny amin'ny sakafo tena tiako iny manimanitra tsara ny sakafo. Ajanony aloha. Fa mahireza misotro rano dia ampiana divay kely arak'izay tratra. Hena tono, hena matamata reny zany. Eny ary dokotera. Dia tena tra mahazo manao Facebook tsony tokoa ve zany ako e. Ajanony aloha,
tsy mety amin'ny fahasalamanao le izy. Za manko zao vao saika an-tany ny anaran'ny dokotera dia mba hiatrona rehefa misy sendra aretiretina mahatro. Ataonao inona ny anarany? Kefa hoe hiatrona rehefa misy aretina mahatro da andefasana mesazy ao fotsiny izy. Rehefa tsy mety rery mama dia ajanona fa dokotera mety foana zay hitadiavana azy na any amin'ny hôpitaly ary a. Afa dia misaotra dokotera aloha fa nendreto tsy ho tapitra mihitsy ny komedia. Elaela kely ary se vao tafaverina fa misy olana kely zay a. Olana inona indray e? Ka dada miandro eo velany ao zaho miandry ny valiteninao fotsiny dia tsy haiko izay eritreritranao mahakasika azy. Tsy azoko any zany. Zao e, dada hono le mipetraka any an-trano, tsy tiana ambady mamatsoana izy dia hipetraka aty amintsika. Dia ao izy sy ny enta-keliny. Dia ahoana ny hevitrao? Fa zany ve dia tsy hainao mandravina an'izany? Efa nanao izay nety ihany hatramin'izay fa tsy resto-ika izy e. Ampandrosoa aty aloha izy fa nahoana koa ary izy no vela hipetraka ny tokotany any? Ko miandry ny valiteninao izy zany ko. Ohatray, ampandrosoa aloha izy dia aty an-trano no resakitsika. Iny ary. Dada! Mandrosoa ianareo? Afaka mandroso azy zany? Mandrosoko efa tengasy nge zany. Ahoana dada? Manahoana vao a? Fa hatramin'ny indray moa dada no mipetraka ny tokotany any? Ka tsy tanaka fa sao dia tsy afaka mandroso atsinona ko. Petrapetra aloha. Saotra. Nahirana misy tony problème manolona antitra be tony ka. Za moa dia gaga fa inona ny olana ary dada? Nareo rakizy tsy hanafenana ny zava-misy fa tena tsy zakako tsony ny ataondreninareo. Iza moa no nafantatra izay fanarahanareo any fa ianao zao ny tonga eto e. Eno a, tsy zakako tsony ny ataony. Fa misy inony? Amin'ity resaka Facebook n'ity ihany. Ohatray, ay ve zany e? Ie, Averiko fa dia inona ary? ka zay mihitsy ny olanao zay. Ka ny Facebook any ery dada dia izay mihitsy e. Mifanerasera amin'ny olona be dia be ianao ary tsy voatery hoe hiaraka izay mifanerasera eo sady eritrereto koa fa mamange olona efa miketrona antitra be iny dia iza koa ny côté-niny eo? Mampime be Nareo koa no dada. manao an'izany fa zany j'aime azony ao zany a. Amin'arivo ny angamany. Neny dada ary vao dia tsotra fotsiny azo ny ao andohany a. Fa sarotam-piaro tsisy afa-tsy zay. Tsy mahita akory izy hoe ry misy miaraka amina ohatr'izany fa rehefa zay masaka ao andohany a dia mipetraka foana amin'ny fahasarotam-piaro. Fantatra foana ne ny setroka sy ny tomany. Ka dada ve zany samy teny fa misy olona miaraka amin'ny mama anaty Facebook ao e. Aiza moa ny alalako izay ataony eo. Dia inona zany ny hevitrao? Tsy te harary foa dia zay mahatonga misitaka. Aleko miala. Dia hisaraka zany. Izay ka efa tsy tia atsony izy ko. Firy-taona zay nareo no niaraka. Vao eny reny reo teo no nankalaza ny fahafiry-taona tsy hisy ny olana. Zao ndray vao hisary adala. Moa dia gagako. Mba hanaro ary izy aloha e. Anjaranareo indray mananatra azy fa efa fanenina tanteraka. Ratsy jeune ataony a. Dia Facebook. Zay foana ny andanin'ny androny ao. Ono ahy e. Maninona koa tantara manao Facebook dia samy manao nareo hividianana mivady telefonina ray dia samy afaka amin'ny fonareo amin'izay samy manao izay tiany. Hita ho ako. Sao dia izay tokoa mety. Raha mampilamin-javatra ve alalo fadiniako kely aloha ary ny amin'izay. Zao ry dada. Aza vay kely ny sainao fa ohatran'ny lasa tery be loatra. Hoe ahoana indray? Ny Facebook ange dia midika amin'ny fiteny malagasy hoe takela-pifandraisany e. Ary ny tolo malagasy dia anisan'ny nanana an'izany hoe fahaizana mifandray aman'olona izany. Dia io no tsy niriny vazany araka tamin'ny Facebook io ilay izy. Azonao? Ny mahatsara azy aloha ny resahako fa ny anao moa zany dia lafiratsiny foana ny ao an-tsainao voalohany. Misy ao ny fifandraisana amin'ny namana sy ny fianakaviana araka ny eritreritry mama. Satria ny azy ny zavatra tiany dia hoe mifandray amin'ny zafikely, mifandray amin'ny bebe tinina sy ny karazana any an-dafy any. Zay ny azy ny nafinaritra azy. Eo ihany koa ny torohevitra ara-pahasalamana.
mety amin'ny fahasalamantsika io be deaibe ny zavatra ilainao ny astuce ny torohevitra ny dikan'izay. Ao ihany koa ny resaka fanaovana sakafo, fahaizana mahandro sakafo, sy ny sisa. Misy ihany koa ary ny zavatra amidy mora be ao anatiny misy olona mivarotra zavatra mba ho hitanao. Misy ihany koa ny fitadiavana asa ary ny tena tsara indrindra dia misy ihany koa ary no mitory-teny amin'ny alalan'ireny Facebook ireny. Misy olona mitady fampahirezana fotsiny ihany dia mba ohatraohatran'izay le izy. Efa fatapatatro ihany anie zany. Ka zany efa nanao taloha. Dia inona mahatonga anao manao an'izao? Eo ihany anie zany fa nisan'ny tena mahavoa azy koa mandany fotoana be mihitsy izy manao an'io zavatra io. Aiza ve ka vao mipetrapetraka kely ny ao an-tokantrano ao dia eo foana. Ny fotoana tsy voafehany mihitsy ny sakafo atao trano zara raha misy loaka fa dia zavatra masamasaka vidiny any ampivarotra eny foana ny atao loaka. Ny tenany moa dia tsy teneniko tsony fa tsy voakarakara ny tsony mihitsy fa dia lany ao daholo ny androtoko-piainany. Tsy manampy an-dada aloha fa tena ohatr'izany mihitsy ny akabeazan'ny olona sasany. Ka zay io koa, zay mihitsy io. Tena sondriana tanteraka amin'io Facebook io. Zara ndray mandeha fa naheno mihitsy hoe nisy nanao kidnapping. Zany ariko. Dia mody ameny rendez-vous any anananany. Zay mihitsy. Dia fahafatesana no hita. Dia inona ny hevitra ody ve zany sa ahoana aloha? Alao ary aloha hipetraka aty androany dia ody ihany raha-pitso. Ary maninona raha tsoina koa mama dia miara miresaka mihitsy. Dia inona no resahanareo aminy? Dia mba mitafatafa sy dinika aty izay isika moa zany. Ihany ariko io. Amin'izay tsy miverina tsony ny problemanareo. Dia arabaina indray zany loro dadasinay fa dia tratranareo indray ny fahafitopolo taonan'ny mariazy dia reto indray izay mpiretam-po eto anoloananareo eto. Iza moa zany zao izay miteny izay? Dia ore io rany dia vao sarika. Eo aby ianareo. Fa dada ve zany tsy mahita tsony? Tsisy anina hitako tsony reto marina. Dia inona fotsiny zany sady tsy dia mahita tsony ny maso, ny sofina koa tsy dia mahare tsony. Ka nga hita tsony fa zao ny atao hoe atitra e. Eno tena zay mihitsy le hoe donga tena fahaterany ty e. Ka tahoana fa lalana tsy maintsy izoran'ny olombelona zao. Zaza, tanora, atitra, dia rehefa avy eo mody any amin'ny mandrakizay. Dia ohatran'ny mahazatra moa zany dia misy ihany ny fanomezany efa nentinay io. Ka nga zao mahita an'izany tsony. Inona ho zato izy rakizy Io sokafo dia hitanao hoe inona le fanomezana. Ako hoe zatra izy sarika mba sokafo dia avoaitao. Inona ny ao? Ao aloha ary sokafako dia jerenareo mivady. Ay dada moa zany tsy mahita fa mama no mijery azy. Rakizy marina. Inona ny ao? Atray rany nahazo ploso tsara pety ianao Zany ve? Dia misy fotsy maramara kely mahafinaritra koa dia izy Io mba voatondra anay. Dia hoe lavelona trano dada. Aza tsofina rano ela velona tsony. Fa ahoana? Mba tsofo rano andeha amin'izay. Aty izy koa ary misy bonetra mainty tsara tarery ho anao rany ty. Io, tsapao. Tsapao dia hitanao lokony. Fa nahoana reto tsy mba tafantandrako menareo antony. Tô tsara tarehy izany. Koa tsy zaranao ara ve amin'ny fahavelonao no mahatsapa sy mahita ny zavatra omenay Rehefa mikipa nge ny masonao dia tsisy zavatra fantatro tsony, tsisy tsapanao tsony ireo zavatra ireo Zany ary tsisy ninona hitako tsony reto marina. Maizina ny tany aman-danitra. Atao ahoana ariko? Tsofo rano amin'izay rakizy mba handeha marina. Nga afaka mandeha zany dada raha tsy tonga ny fotoana. Ivavao mba handeha amin'izay efa reraka ty rainareo rakizy marina. Dia efa niteny an'izay ihany ianao
fa efa mandeha ny anay nitsodrano. Efa io ny lambamena, efa io ny gant, efa tsara homana ny fandehananao rehefa tonga ny fotoany. Ary ny nitady amatorana ny saoka ve efa ao? Efa ao daholo dada koa zany efa maika de maika. Ary misy bakiraro ve? Zay mihitsy vao saika ho tenaiko ry dada hoe hatramin'ny bakiraro anaovana azy efa ao daholo. Zany ka na nyfreanao rehefa vonona. Ny fre ahoana koa? Kotry, kenao tsy maintsy andeha fiara mila fre. Hoeny amin'ny fasana mila fre. Makany an-danitra ihany tsy misy fre ato. Ay ve? Iny resaka sakao iny. Eny ary, zao rakizy mba teniko. Efa kely de kely sisa ny andro. Ka zao ny any mba afatro. Hitanareo moa fa zay mivady reto samy trahatratra. Ka nisy antony tao na trahatratra anay. Betsaka ny zavatra ny famaofao tao anatin'izay 5 taona ny enako zay. Fa ny zavatra tokana mba tena nahagaga. Ary tena nampilamina ny tokantranonay de ny fitiavana. Marina fa nanana toetra sarom-piaro tamin'io vadiko io. Kanefa ny fahasarotam-piaroko azy tsy noho n'inona akory fa noho ny fitiavako azy. Ary tsoriko eto masonareo rehetrarehetrareo fa za zao de tsy nahalala vehivavy afa-tsy izy ihany teto ambonin'ny tany nandritry ny androm-piainako rehetra. Hatramin'ny fahatandroako zany ka mandraka zao za miteny zao. Tsy nahalala vehivavy, tsy nikasy behivavy afa-tsy izy ihany tamin'ny androm-piainako. Atondroko anareo zanako zany, manarano diako raha teo ela velona. Ny fitiavana ihany, zay ny mampilamina ny fiainana. Ka mifankatiava reto marina zany dadabe. Ampanjakao ny fitiavana indrindra ny fitiavan'Andriamanitra. Ampanjakao ao am-ponareo fa zay no sady mahatratratra no mampilamina ny fiainana. Fa hono alory dada. Tena mbola tadidinao ve ny anaran'io vadinao io Ahoana moa reto ny tsy ho tadidiko Juliette Matilda. Ay ve tadidinao zaranya. Reo nareo teo Bebe Matilda. Nandrenesanao ny feoan'ny Slofo, Hery, Saondra, Simonette ary Onja.